manomboka ny andiny voalohany ka tamin'ny faharoa ambin'ny folo. Efa samy mahita ito izao ny vaky ny teny minaran'i Jesosy. Ary rehefa teraka Jesosy tao Betlehema any Jodia tamin'ny andron'ny Heroda mpanjaka. Indreo nisy maly avy any antsinanana tonga tany Jerosalema ka nanao hoe aiza ilay teraka ho mpanjakan'i Jiosy fa nahita ny kitana teny antsinanana izahay ka tonga mba hiakoka eo anatriana. Ary noho nandre izany Heroda mpanjaka dia nangororo izy mba amin'ny Jerosalema rehetra. Dia namorony lohan'ny mpisorona rehetra sy ny mpanao ara-dalàna mavahoaka izy ka nanontany azy hoe aiza moa no ateraky Kristy? Ary ireo taminy ao Betlehema any Jodia, fa izao ny voasorotry ny mpaminana. Ary ianao ry Betlehema, tanànan'i Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'Andriamanitra andrianan'i Joda ianao tsy akory, fa avy aminao no ivoahany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely mpitolo. Dia napaka ny mangingina Heroda ka namotopototra fatotra taminy izay andro misehon'ilay kitana. Dia naniraka azy akany Betlehema izy ka nanao hoe andeha fitoro tsara any amin'ny zazakely. Koa rehefa hitanareo izy dia mbarao amiko mba hakanisy mpanokoa hiakoka eo anatrehany. Ary rehefa nandre ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro ilay kitana hitany teny antsinanana nielo azy mandra janony teo ambony izay nitoeran'ny zazakely. Ary no nahita ny kitana izy dia nifaly indrindra. Ary rehefa tafiditra ao an-trano izy dia nahita zazakely sy Maria reniny ka niakoka teo anatrehany. Ary hoy nefa nisokafana ny fitahirizan-drakony dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miolo. Ary rehefa nitoroan'Andriamanitra hevitra tamin'ny nofo izy tsy verina tany amin'ny Heroda dia lala hafa no maleny mody ho any amin'ny fonenany. Amen.